natrika ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'ny toerana masina ity sika riavana, nefa kosa azadiny fa raha tafavorony zanak'Andriamanitra mba tonga kosa tana. Tsy hamela azy anananjara eto sika menakavy ka dendetsika aloha hivavaka. Sotra Jesosy, tao aminao zay ka voataona tonga eto amin'ity toerana masina ity, anatitra fisaorana sy fanomezam-boninahitra anao. Devolo sy ny satana koa dia efa niazakazaka, ary tonga alohanay mihitsy azy, manatanteraka ny asany, anidiny fonay, anao izay mahatezitra anay, anao izay mahatonga ny teninao tsoa tafapaka ny mpanomponao tsiraray avy. Tsy manaiky an'izany zay Jesosy, tsy natao azy zao toeran'izao, fa efa nomenao ny fahefana toero izy dia andositra anareo. Ka izao famantaran'izao nanarak'izay mino, amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Zany ny fahefana Jesosy nomenao anay tsiraray avy, ho an'izay rehetra mino amin'ity androany ity, fa ianao no eto, ianao no miteny eto, dia anangana ny tanany akavanany zay rehetra ho solon'ny sabatra ao Andriamanitra, fa ianao dia afo mandevina ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sy ny voninahitra ny datra sy mpiatany. Lazao no mandidina samaka sy tany fotoana be zay mpapasolo fiainany de amin'ny fahavalo efa resy Satana, dia vono manidy sofina, dia vono mampiziriziry, dia vono manakana ny tenin'Andriamanitra tsy tafapaka ny olona tsiraray avy, salibonana, fakalana, tsy tia maity ny bekorotana, dorina sy le vonona amin'ny afo masina tanitra. May Satana, fahavalo efa resy nareo, tsy manana anjareto nareo Satana, eto le tasolo fononareo, any afirafometra marak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy, anamarina zany eny ianao, hatrany amin'ny rihana ambony rehetra any, hatrany atokantrano ny mpanomponao tsiraray avy any, fa sady Andriamanitra lavitra ny Andriamanitra ny akaiky, Andriamanitra ny isambatan'olona, ary Andriamanitra ny isam-pianakaviana koa ianao. Ka dia misokatra ao anao ny fonay tsiraray avy, mivelatra ao anao ny fonay tsiraray avy, midira sy manjaka aty anatin'ny fonay Jesosy, fa hideranao zay, hanome voninahitra anao zay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Ho ampitomboana amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro lehibe ny andro tahaka an'izao, ionatsika amin'Andriamanitra amin'ny fofalifaly sy ravoravo, satria ka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, hoy ny soratra masina. Ny salamo fahatelambizato ary no anoizantsika zany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo, ary efa tanteraka kosa ny dinira faefatra amby roapolo ao amin'ny firana protestanta, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Salamo fahatelambizato, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaro an Jehova ary fanahiko, ary zay rehetra tanatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaro an Jehova ary fanahiko, ary zay misy atononao ny fitahiana rehetra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindrampo sy fiatrananao, zay mahavokisoa ny vavanao, ny Fotoam-pivavahana modina eto ny an'ny voromahery. Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra Mose sy ny lalaka-lehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miatra Jehova, maro posady be famindrampo. Ny lanitra ao ambony ao Andriamanitra, zay rehetra vitanao dia mahagaga anay. Efatra amby roapolo ny firana protestanta, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ny lanitra ao ambony andriamanitro, andriamanitro, Israel
Ni volana makitana, ni masoandro, ni masoandro, ni tania mananitra, mitoria vugoria, mitoria vugoria, mitoria voninahitra ny noasandatra eo anao ary Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino miderana aho zay makalaza manome voninahitra anao zay fahinon'Andriamanitra lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra loloavina tampolo satria Andriamanitra be voninahitra dia ilay andohanay ary mbola hafaranay. Jehova tompony maro no anarany zay efa izy hatrizay hatrizay ary mandrakizay. Andriamanitra tokana sady marina, tsara sady mpanao ny tsara, manao ny lanitra ho seza fiandrianany ary manao ny tany ho fitoeran-tongony. Andriamanitra ny nofo rehetra misaotra anao zay lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao ary zany famindramponao zany Andriamanitra no tsy nahalany-dritra nay tsiraray avy ka velona trapa-amonjeny zay menao ty andro androany ity indray. Tsy fikasana fotsiny taty anatinay zany, tsy faniriana fotsiny taty anatinay zany, fa avy aminao Andriamanitra zany ka dia mahagaga mason'ny olona hoy ny soratra masina. Misaotra anao zay Jesosy fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay, ary misaotra anao zay mbola mivavaka ao anay sy mifona ao anay isan'andro, ary zary vavaka ataonao zany mbola mampiazona n'Andriamanitra anay ao an-tanany. Ka tanteraka aminay voalaza ny soratra masina hoe vaovao isamarena ny famindrampon'i Jehova dia izany tsy nahalany-dritra anay. Velona ny atrapa-amonjeny zay menao ty andro androany ity, tonga miazakazaka eto amin'izao kianja masina izao, anatitra fisaorana sy fanomezam-boninahitra anao, hivavaka ary haino ny teninao mba ho fanotsiana zay diso sy ho fampianarana ty anatinay. Tsy hainy ny fomba neny an-danitra Jesosy, fa eto ampijoroany eto kosa zay mba manandratra ny feo anay zay rehetra ka dia mihindrana zany irany anjelany an-danitra an'izany zay raiso zany Jesosy, fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enitra ny voninay ny tany rehetra. Mahazo toerana ianareo. Erinamako mahatra, indro Jesosy tompo tia, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mania, vala amin'ny 530 ny andininy voalohany ataontsika dia andray avy hatrany ny tenin'Andriamanitra isika. Erinamako mahatra, indro Jesosy tompo tia, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mania, olombely tsy mahavoy ka nadiso aza mbola dia nisy antsony anamiany iabe, mbola dia nisy antsony anamivaly iabe. Vaksy andreny teninao zay Jesosy, fa aina ho an'ny mahazoazo ny soratra masina ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
Lalidalovana ny sofonay satria mafy ny ady atrehanay. Kanefa raha mbola hoe anao miteny aminay mandrakariva, amelona ny fanatenana ty anatina indray, dia omainao ny sofina may miaindro, omeo anay vava-may milaza ny amin'ny sitraponao Andriamanitra, mba tsy hisy hiala maina eto zay. Raha tsy efa votony zany teninao zany, ka tsy hiverina aminao foana ndre nda tsy natateraka ny sitraponao, ary ambinina am'izay nandrahanao azy. Ny anaranao ary Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Amen. Zafady tompo tsokoka ke satria avy ny orana. Ny mahazo mitsoky tsika rehetrarehetra ka tsy manena, tsy famezantsy satria zay le toetrandro zay. Ny sary sy femo androany no araky ny valobe fanazarena tamintsika teny am'izay ny farany. Dia inona moa hoe sary? Rehefa ny sary matsy ny ratsy dia ratsy koa zany ny fijery azy. Ndraindray misy olona mitsikitsiky be ny an-dalana, ifanena aminao dia mba mitsikitsiky koa ianao. Fa rehefa tenao akaikinao izy ay tsy anao nitsiky fa le tao ariana, ratsy zany le fijery, ratsy zany le sary. Rehefa misy olona miteny eny an-tsena dia ohatrany hoe ianao ny teneniny. Ay rehefa tena zoina izy samy izy eo no miresaka, fa le fiainona mihitsy ny ratsy. Ka dia entaniny tsika rehetrarehetra amin'izao fiandohana zao fa hiezaka fanavaozana ny sary sy ny feo mba ho tsara fijery isika, mba ho tsara fiaino isika, indrindrandrindra amin'izao vaninandro zao, fa be zavatra irehana, be zavatra mahavariana, mamadika ny teny ny devoly amin'izao fotoana izao. Misokatra ny fanasana dia midiry ianao ao, fa mifandrenesanao n'izany tsy zany mihitsy. Fotra manao hoe sokatra ny fasana dia midiry ianao, satria ratsy ny fandrenesana. Noho izany dia anao ezaka be lehibe amin'izany sika ny androany mba ho fanatsarana n'izany sary sy feo zany. Na izany na tsy zany, andre ny afatry ny soratra masina isika. Zany dia hoetantsika ao ny Mateo 7:20 dia ho raisitsika ny andeniny fa 7:30 zany. Mateo 7:20 ny andininy fa 7:30 hatramin'ny andininy fa 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy ny tora-bato izay nirahanao ao aminao. Impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fambombany zany akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela olao anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita tokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehova. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany afatra lehibe ny men'Andriamanitra any Jerosalema zany no tonga amintsika indray amin'ity androany ity. Jerosalema moa le tanàna malaza, lay nipoirany ity lehilahy mahery ity, lay tanàna nahaterahany, lay nampioroany Herôda tamin'izany fotoanandro zany fa misy mpanjaka aterako amin'io tanàna io, ka tsy namelan'izany mihitsy Herôda fa naringana avokoa ny zaza latsaka ny 2 taona rehetra. Zaza voateraka dia ny 2 taona rehetra midina naringana avokoa. Fa rehefa tonga ny fotoana dia niverina tamin'izany tanàna zany Jesosy, satria zay le mahatsiaro ny tanàna ny aviana. Na dia efa mpaminany izy mba hilaza ny afatra, ny amin'ny amonjena ty tanàna ity indray, ny ampiorenana ny fonon'ny olona, kanefa zay tonga tao dia ny vonoan'ny olona avokoa, zay tonga tao dia nijinjain'ny olona avokoa, fa tsy nisy ny ainy ny afatry ny filazany tsara.
nefa zay afatry ny filazany tsara na ampitoriana amin'ny mpaminany zay mihitsy no famonjena zany hoe lavin'ny olona ny famonjena fa tsy ilain'ny olona angamby zany atsangano ny tanany zay milaza fa zay tsy mila famonjena tsisy na iray azy ary zany ny azakazatsika amin'ny toerana tahaka itony mba hitady zany famonjeny zany satria zay rehetra hitatsika amin'izao fotoana zao dia mampiorooro sy mampiorokoditra avokoa lasa zatra ary ny sofina miaino koatra manao hoe efa hitanay sy efa renay zany ka tsy mikaroka-hevitra tsyny olona fa zary mahazatra kehitriny ny miaino zavatra matsiravina sy mampidodoza sy mampiorokoditra ka izay no nahatonga an'Andriamanitra teny efa impiry amo mba tsy hatra aminareo zany mba tambombanareo tahaka ako ambanin'ny elandreniny fa tsy nety anareo misy karazan'olona tsy mety andray zany famonjeny zany mihitsy eto ambonin'ny tany eto fa aleo ny maty amin'ny fahotana aleo ny maty tsy manan'Andriamanitra aleo ny maty tsy meny ny mpaminany ary misy samylaza mihitsy aza hoe alonay mitony vomangany amin'ny afo be satria olona tsy manana fanatenana ny olona ohatran'izany olona tsy manana faresenydahatra ny olona tahaka an'izany ka mitovy amin'reto Jerosalema reto zay nampitomany an' Jesosy sanatrian'izany ve tsika zao nampitomany an'Andriamanitra ampisehovany fahasoavana lehibe sy mahagaga nefa sika tsy mety mandray an'izany alohantsika mivily lalana ihany fa io Andriamanitra io dia mijery ny olona tsiraray avy ary tiana afaka azy tiana avitra azy amin'ny fahoriana zay hatrehany fa ny olona ny tsy manaiky ny olona ny tsy mety ka mamerina zany amintsika indray Jesosy androany mba tambombanao tahaka ny akoho ambanin'renatry ny reniny aho raha mety ianao sa tsy mety ianao ary zay fanekenao zay indrindra miankina fanekenao sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe mety fotsiny taona ninona moa zany zao taona fanamboarana ny rava tsy lazaina fotsiny zany fa misy ezaka atao sy hery miala ao anatin'izany mba hahafahana mamerina milony ny zavatra simba sy rava ka raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika tahaka ny fambombandrenako ambany elatra ny reniny ho an'ny zanany tsy ho vitatsika izany tsy fampiandrasany zany tompoko fa manana anjara amin'izany daholo isika rehetra hanangana zany simba sy rava zany tsy hanona vavan'olona zany ndre mandeha nanao fifanarana tamin'ny voromahery ony ty vorona kely mba te hiakatra eny ambony eny ty vorona kely ty dia niangavy tamin'ny voromahery manao hoe ohatry ny ahoana re tompoko no mba hifanarahantsika fa za ty hiakatra eny ambony eny ahitany eny ambony eny dia mba hijeriny aty ambany koa kely de ty vorony ty dia nanaiky ny voromahery mba hifanaraka taminy dia zao no natao nafatitra teo amin'ny tongotr'ilay voromahery nitady anankiray dia nalao napetraka teo amin'ilay vavan'ilay vorokely nitady anankiray ny laniny anankiray zany zany hoe ny laniny iray zany nafatitra tamin'ilay tongony voromahery dia ny laniny anankiray ny lony anankiray napetraka tamin'ny vavan'ilay vorokely dia niakatra rehefa niakatra dia manomboka mahazo fafinaretana ilay vorokely satria raha niakeliny tena dia efa mba manomboka mahazo fafinaretana satria izay mihitsy ny tanjony kanjo raha vao niakatra kelikely dia hitan'ny olona zany voromahery zany vorokely zany dia nandeha sisy sodresaka isan-karazana vorokely tsy mahay mipetraka inona no hanaovana zao zavatra fihetsika hafahafa zao
tsy nahoandra vorokely zany satria te ho aiza izy, te hiakatra izy. Ohatran'izany koa tsika, raha te hiakatra amin'ny finoana, aza mierikerika, aza meny vavan'olona. Tsy nampiotsony andra vorokely zany satria tsy mbola tonga tsara tamin'ny tanjona zay ny heveriny fa ho tanterahana izy, ka dia nilamina tsara ny dia teny am-panodinana. Fa rehefa niakatra ihany dia niteny ihany ny olona, na naratsy ihany ny olona, na nimbazimba ihany, na nozongozona ny finoan'le vorokely ny olona, satria le vorokely manam-pinoana fa ho tafakatra eny ambony eny, ny amin'ny voromahery ity no antony. Rehefa tonga tena ny enindra vorokely ihany ny vavan'ilay olona zay nanatsatso azy, tsy nampaninina azy zany, satria izy te ho aiza, te hiakatra izy. Misy fotoana ne mahafana fo mihitsika fa te ahitan'Andriamanitra, te hiakatra. Fa misy vavan'olona tsy zakatsika ary misakana atsika tsy hanatanteraka an'izany. Fa tsy nampaninandra vorokely satria tsy mbola tonga tamin'ny tanjona zay ny heveriny ho alay izy. Fa rehefa niakatra dia nanomboka nahita ny fahasoavana tetỳ amin'ity tany ity raha vorokely, ary nanomboka nahita ny fifaliana teny ambony teny, dia niteny ihany ny olona, tsy nentiny janona. Ny olona koa moa mialina raha teo. Na reteny mahery ary ty vorokely teny ambony teny, dia mba niteny mahery ihany koa nanao hoe tsy raharahako zany. Dia naninona vorokely? Nienjera tamin'ny tany. Ary zay no nahatonga ny teny tamin'ilay mpitondra taksi moto nitondra andry mandeha manao hoe zao no izy tompoko. Tsy ny fahaizanao moto ny ilaiko, fa za koa mahay. Tsy ny hafanganam-pandehanao faran'izay mafy ny tadiavina, fa izahako tonga any amin'ny toerana tiako hatongavana. Fa be ny mahay fa tsy tonga, fa izaho tonga any amin'ny toerana tiako alay. Ka so miazakazaka tratrany miada sika, fa milamindamina ihany. Rehefa tonga ty amin'ilay toerana moa zay sy le taksi moto dia may ny moritongotry ny patalohako, may. Any avy nahita. Io aro any lelona zaiky matsy azy. Ary pataloha vaovao be io teo hoe tahaka zay tsy netiko ty pataloha ty fa zavatra hafa ny nentina, fa any avy nahita. Fa zao tsy nampaninina le satria tonga. Ary zany ny tian'Andriamanitra atao amintsika tompoko. Misy zavatra tsy maintsy aretana raha nangany ravy ianao, misy zavatra tsy maintsy aretana raha nangana simba ianao, fa tsy vita mora ho azy zany. Mety misy olona manatsatso, mety misy olona manapepo azafady amin'ny fitenena, mety misy olona mandrabiraby, fa rehefa tsy miova ny tanjonao fa hiakatra ianao eny amin'Andriamanitra, ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany nahatonga Jesosy teny hoe tsy misy tiako very na dia iray aza, fa mba ahita ny voninahitry ny rahako nanana taminao raha mbola tsy ary zao tontolo zao. Misy voninahitr'Andriamanitra tiany haposaka amintsika rehetrarehetra. Maninona tsy ny olona rehetra ny tonga eto, fa ianao, satria ianao ny safidian'Andriamanitra anehoana zany voninahitra zany. Miakatra eto, mikroary tony mba miakatra ihany koa, tahaka ny vorokely. Voninahitra ho azy mihitsy zao zavatra zao satria ohatran'izany tsika. Arakaraky ny anekentsika ny fitondran'Andriamanitra antsika hiakatra, dia anehoan'Andriamanitra ny fahasoavany zany. Azy tsy te hiakatra, midina. Ny veko ampidininao mantsy ty nahatonga teny an'izay hoe midina zay tsy te hiakatra. Zany ny fahasoavan'Andriamanitra zaraina amintsika rehetrarehetra. Ary tsy diso anjara amin'izany zasy ianao ka mahaiza misafidy. Dia hoy Jesosy rehefa nananatra an'ireto Jerosalema reto,
rehefa tsy nanaiky ianao ombana tahaka ny fambombany zanany eo ambany elatry ny reny dia indro avelaolao ho anareo ny taninareo. Ary eo ny ratsy, eo ny zava-doza, fa rehefa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia ho faty ihany, ho reraka ihany, ho very hevitra ihany. Be dia be ry havana malala amin'ny tompo. Resenao lahatra ny olona. So dia efa mba tsara hitodika amin'Andriamanitra amin'izay e. So dia efa mba tsara hijery an' Jesosy amin'izay. Be izay vita izay. Dia olona hoe mbola tsy fotoanan'izany zao pastera. Satria manindona, mbola misy fanananao, mbola azo amidy ireo, mbola misy vola ao, mbola azo kirakirain'ireo, mbola misy zavatra atenainao, ka mbola tsy mety an'izany aloha zao na ny fianakaviana. Fa rehefa lany le fananana, tapitra namidy daholo ny tomobile, maty ihany izy. Lanitra tsy azo, ny fananana very. Avelaolao ny taninareo izy Jesosy rehefa tsy manaiky ianareo androany. Ary mametraka an'izany safidy izany, mbola hitoetra amin'ny fahotanareo ihany ve ianareo? Mbola hijanona amin'izao toerana misy anareo ihany zao ihany ve ianareo? Fa tahambombanareo tahaka fambomban'ny zanany ny reniny ao ambany elany. Raha manaiky an'izany ianareo dia ianareo mihitsy no ilaza isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova fa izy no anton'izany. Firifiry moa nahita fahasoavana, firifiry nahita fahombiazana, atapitra nahita an'izany toatsika moa to tamana amin'izao fanompony izao. Fa mbola tian'Andriamanitra hiakatra ambonimbony koa noho izao isika. Mbola tian'Andriamanitra ho avoavo koa noho izao ny toerana misy antsika tsiraray avy, na ny fiainana kapobeny zany, na ny fiainam-panompony zany, mba hatateraka ny tenin'Andriamanitra eo samy hafa manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mahereza ianao, mora moa no mahireza, fa mahireza fa na mahery koa no tsy mahery, zany ny tenin'Andriamanitra. Mahereza, be ny ady atrehanao, be ny zavatra tsy maintsy sedrainao, natao hisedra an'izany mihitsy sika eto. Fa zay tsy misedra olana dia tahaka ny zavatra mitsingevana eny ambony rano ihany. Fa tsy maintsy misedra an'izany tsika satria izany fisedrany zany no entin'Andriamanitra manandratra ny voninahiny. Zany angamba ny nahatonga lira hoe tsy tadidiko tao anatin'ny saiko fa lasa avy aloha koa andeha fa mety tsy mahasoa antsika ny lazana azy. Fa io Andriamanitra io zany dia mahay mamantatra ny olona tsiraray avy. Tao Jerosalema aloha ny nanombomy satria tao ny tanàna neviny. Ary marina amin'ny teny izy fa ity FPVM ity no Jerosalema nahaterahany. Ho antsika rehetrarehetra izao zany teny zany. Impiry any tambombanao tahaka fambombany reny akoho ny zanany ambany elany, dia mansay ianao. Impiry moa Jesosy ny teny tsy mety io. Impiry moa Jesosy ty atao, fa nanao zany ve tsika? Nanaika an'izany ve tsika? Taona ny fanambarana ny rava, taona fanananganana ny simba, anao zany ve tsika? Sa hoe alao simbany zay ho simba, raha maty amatesa ravana, raha maty ravana amatesa ny omby. Fa men'Andriamanitra fahasoavany zasy ianao, hoe tsika manompo azy avy amin'Andriamanitra. Dia misaora amin'ny zavatra rehetra ho ny soratra masina fa izany tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Fa arakaraky ny habetsahany fijaliana, arakaraky ny habetsahany fahoriana izay hoentintsika, dia izany koa nentin'Andriamanitra manandratra ny voninahiny. Mety ny feritrainy ange ilay voroko hoe teny am-panidinany, ho tafita sa tsy ho tafita. Mety ny ady saina ange ilay voroko hoe eny am-panidinany, mba hijanona avy ny vavan'ny olona sa tsy hijanona. Mety ny ady saina ny voroko hoe roviana ny tonga eny ambony eny. Fa rehefa tsy nahatra tamin'izany ny latsaka ihany, dia marina amin'ny tenin' Jesosy hoe misy voalohany ho farany, fa misy ny farany ho voalohany. Tsy fantatro na iza hoaiza ny toerana misy anao, na ho eny antenantenany ianao, na ho eny amin'ny voalohany ianao, na ho eny amin'ny farany ianao, fa ny zavatra tian'Andriamanitra dia ianao tsy maintsy tonga, hainao miezaka no tonga any amin'izany tanjona farany tian'Andriamanitra hitondrananao zany.
ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Daotantsika nira hoe manatona anao ampanavitra ao. Ianao mihitsy manatona azy tahaka ny ekokely isitrika eo ambany elatry ny reniny. Aza miandry atsoina fa andeha anatona mihitsy ny olo mahatra fahiny. Efa fahiny fantratsika, mahatra amin'ny toe-tsaina, mahatra amin'ny toe-karena, mahatra amin'ny zavatra rehetrarehetra, fa ny rofony be ny sentony foa maneho kosa fanosonony ireny. 420 ny andininy voalohany ivavaka tsika rehefa tanteraka izany hira izany. Eo ampipetrahana nanaovantsika ny hira. Manantonana panafutao ni ulu matafaini ni rufini be ni sentunifu nane ufasu nunini Cineti usa Satariana Cini sinula Vinaguri Fasaminandra Nirafuna sangana ivavaka hitondra ny tenantsika tsiraray avy eo anatren'Andriamanitra isika. Ary misy fotoana nandavanao an' Jesosy dia andeha hifiona sy hibebaka eo anatrehantsika. Sotranao izay Jesosy, naverinao tamin'andre izany teny izany androany, fa manana fikasana amin'ny olona rehetra ianao, tahaka ny fambombany zanany ny reniny eo ambany elany. Manana faniriana sy fikasana tsara tahaka an'izany ianao, mba andry fa izay anana ny ampy, mba anana ny tsara ianao Andriamanitra ho aminay tsiraray avy, fa izay ny tsy mety. Satria mbola tianao ny sitraponay izay, mbola tsy te hiala amin'ny zavatra nahazatra anay izay, mbola te hanohy ny lalandisonay izay, satria no heverinay fahazahoanay tombony ireny, no heverinay fa hitondra ho any amin'ny fiadanany ireny, ka dia ny tohizanay ihany dia hoy ianao hoe ho lao ny taninareo. Mifona aminao izay Jesosy, impirimpiry moa no tia hananatra anay amin'ny fahotanay, manaiky izay androany, fa manda izay rahampitso. Impirimpiry moa no tia hampibebaka anay, fa mibebaka izay androany, fa mamerina rahampitso. Ary zany ny tena tsy zakanao ka mahatonga ny teny ho lao ny traninareo amin'ny taninareo, mandra-pilaza anareo esorana neva amin'ny anaran'i Jehovah. Zany mahatonga ny azo fahoriana indraindray. Tsy fahoriana avy aminao Andriamanitra zany, fa fahoriana noho ny fahotanay. Zany mahatonga ny adinay tsy mety vita, satria tsy misy an'Andriamanitra ao anatinay. Fa ianao ihany no milaza hoe raha tafasaraka amiko ianareo tsy mahefa na inona na inona. Fona aminao izay ny amin'ny fanao ratsinay Jesosy, tamin'ny asa na tamin'ny teny, indrindraindrindra dia anatin'ny fonay sy ny sainay, izay efa voalaza ny soratra masina mihitsy fa raha vao mifony olona vao maraina dia efa misaina ratsy foana no anatin'ny fon'ny olona. Fa izany ndrenako manangona ny zanany mba tsy ho azo pahoriana izay raha mitodika aminao Andriamanitra,
ka dia indreto izay miverina aminao indray rehefa avy nandeha tamin'ny lalan-disonay tsiraray avy, tamin'ny fanao ratsy, tamin'ny fitenenandratsy, tamin'ny fisainandratsy, tamin'ny fomba ratsy rehetra, tsy voatanisy eto anatrehanao izany, ary nazao toeran'izao aza tsy hampianoratana an'izany, fa raha mba tonga miazakazaka eto kosa izay, mba haverenao amin'indray ny teninao Jesosy. Tsy mba olombelona haka hitery fahatezerana mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako hononiko ny fahatezerako. Impiry andefitra aminareo amo, dia tsapanay fisaka izay manoto izay ka mitodika aminao, dia mandefitra aminay tokoa anao. Kanefa na io inona antony fandeferanao, na inona antony, manapetra ihany izany ray andro any. Ka dia indreto miverina aminao ny vahoakanao rehetra, mangataka izany famindrampo izany. Ka na dia mena tahaka ny jaka aza, hoy ianao, ho diovitro indray tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, ho fitsiko indray tahaka ny volon'ondry fotsy. Vitanao izany Andriamanitra, na dia tsy vitanay olombelona aza. Ary na dia davita mpanao salamo aza, nanan'izany toe-posy toe-tsaina izany, fomba mampanao ratsy izany teo anatrehanao Andriamanitra, rehefa nitodika taminao izy nahatsiaro ny fahotany, dia noson-davenina sy ny saron-damba fisaonana ary ny fadianina, dia nahatonga anazy nomenao izany famindrampo izany, dia mba ho toy izany koa izay rehetrarehetra izao Jesosy, ka mba hindrana ny tononkirany Davida mpanao salamo voavela eloko izay rehetra manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitso mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka amin'ny Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny Fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitso. Avy ihany miaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira 280 ny andininy voalohany ihany, alorantsika ny tenantsika tsiraray avy. Raiso aho tompo fa teo mpanomponao, raiso koa ny androko ka hanarany fo izao. Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra. Dia mbola ho ampitombona mandrakariva amintsika ny ry havana fa soavana ao mba-piadanana afa amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly miarabantsika rehetra indray nahatratra n'ity andro anio ity. Tonga eo amin'ny fotoana izay hitondrantsika amam-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra nahatratra ny tsingeritaona maro samihafa tsika ry havana. Ny amin'ity maraina ity dia misy raika
raika amby telopolo mianadahy mianaka. Andio vakitsika mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamatoa sy ramatoa isany Coquelard Elodie tamin'ny 9 febroary. Andriamamonjy Fanjamalala Kanto Miarso tamin'ny 9 febroary. Randrianay Verimanana Sylvie tamin'ny 13 febroary. Randrianatoandro Afalina Francia feno 7 taona tamin'ny 9 febroary. Ramiadana Tiana Martina. Andriamalala Tsiafoy Hasambarana tamin'ny 9 febroary. Ravelmanantsony Irina Razanatra Soa Isabelle tamin'ny 12 febroary. Ravely Samirantro Jessica feno 14 taona tamin'ny 12 febroary mangataka fahendrena sy fahaizana. Juliana tamin'ny 9 febroary. Ramanantena Soa Meltina feno 10 taona tamin'ny 12 febroary. Rasoany Arena Niavy Sitraka tamin'ny 10 febroary mangataka fahaizana. Rantarso Veroanitra. Ranaiv Ramarson Maheritsoa tamin'ny 1 volana febroary. Ranaiv Ramarson Mikial tamin'ny 13 febroary mangataka fahaizana sy fahendrena. Rapodiniainy Angelina tamin'ny 12 febroary mangataka ny hira Jesoa apetrako aminao. Rasoa Zanajao Elisette. Ravololomboangy Norlalao Paulette feno 17 taona tamin'ny 9 febroary. Rajaona Mahefa Arlala tamin'ny 13 febroary. Andriantsono Mena Fity Orea tamin'ny 14 febroary mangataka fahendrena sy fahaizana. Mamtina Kanto Chan Ela tamin'ny 13 febroary. Randriantso Mahery Nasoavina. Ratina Armanana Miajaso feno 17 taona tamin'ny 9 febroary mangataka fahasalamana. Raolson Arens tamin'ny 12 febroary. Rasafindramavo Oby feno tamin'ny 13 febroary mangataka fahasalamana. Radimila Odette tamin'ny 12 febroary. Rasoarlala Rivotsoa feno 17 taona tamin'ny 14 febroary. Rasafindraibe Benjamin Herlalaina tamin'ny 7 febroary. Antriniaina tamin'ny 12 febroary. Raoul Jo Aina. Dia faly miarabanareo izay natratran'izany tsingerin-taona maro samihafa zany. Ny fanomezana tsara indrindra izay mendrika ho anareo dia ny tenin'Andriamanitra izay araka ny voalaza teo hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana nofo rehetra. Sokafy ara-ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny ohabolana 7 ny 2 ohabolana 7 ny 2. Rehefa hitantsika ny ohabolana 7 ny 2 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Amen. Dia ho tanteraka amintsika anie izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha ary tsika riavana hitsangana hitosro ambavaka ho azy ireo. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tomponay, mpanjakanay sady zokinay malalanay am. Mbola tsy mitsatra midera sy mankalaza eny. Manondrika ny lohanay izay manome voninahitra anao hatrany. Ry tomponay sy mpanjakanay. Misaotra anao tokoa izay ny amin'reto mpanomponao izay natratra izany tsingerin-taona maro samihafa izany. Miara-miompifaliana eto amin'izao toerana masina, eto amin'izao kianja masina eto izay fa tsapanay ary hitanay tokoa fa tsara ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, mankasitraka Jesosy dia mitondra mbavaka azy ireo tsirairay avy izay Jesosy hoentinay anatrehanao izy ireo Jesosy. Ao ny zaza sy ny tanora apetraka feno am-pialatananao Jesosy. Hanome azy ireo fahendrena sy fahaizana. Hananamarina ny teninao manao hoe hanome sainanao sy hampianatra anao ny lalakalehanao ary hitsinjo anao ny masoko. Misaotra Jesosy. Ao ireo ray aman-dreny kosa apetraka feno am-pialatananao. Ny tokantranon'izy ireo, ny ankohonany, ny zanany indrindra ny asa fivelomana ary izay rehetra ady sy olana hatrehany Jesosy.
ianao anatanteraka ny teninao azy ireo manao hoe Jehova iado anareo fa ianareo kosa angina. Ao ireo zokiolona sy ny antom-panahy Jesosy hoe entina hiambavaka aminao Jesosy. Tahio manokana ny fahasalamana ianao any sitrana ny aretina rehetra Jesosy. Ary tanterao amin'ny ireo ny teninao manao hoe mandra-pantitra reo tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volanareo izay nisahirana hitondra anareo. Ho tanteraka aminareo an'izy. Tanteraka aminy an'izany teninao izany Jesosy. Mankasitraka indrindra Tompo. Mpanomponao izay mangataka izany ary mbola mpanomponao mandraka izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Petraka antsika Tompoko. Zao tsika dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady ka dia mangataka ny mpianatra sekoly alahady ny mpampianatra sekoly alahady ary dia koana mba hitsangana azafady. Ataontsika ny hira faharoa amin'ny firana FPVM, hira faharoa misaorany Zanahary. Andiny voalohany ihany. Jesosy eo mbola misaotra anao indray zahay madinika kelinao fanomenao. Fotoana hitenenanao aminay ary andrenesanay ny teninao. Mitenena Jesosy eo vavonikeninao izay mpanompokeninao. Saotra Jesosy eo. Amen. Petraka tsika. Tantara kely no angalantsika fampianarana androany raika izy. Tantara kely tena nisy izy ity tao anatina documentaire anankiray mitondra ny lohateny hoe voir ailleurs na hoe jereo ny ankafa. Ramatoa anankiray tany Marseille, chauffeurana taxi izy io. Chauffeurana taxi izy raika izy any France zany. Menomesy izy fa hoe ratsy ny lalana amiko totoana satria pavely betsaka ao tanàna zany. Menomena ihany koa izy satria hoe kely ny karama satria 3000 € fotsiny ny azony isam-bolana na hoe 100 € isan'andro. Ka dia noentiny izy zany mba hijery an'izany hoe manahoana zany mitondra taxi any amin'ny toeran-kafa indray. Ka noentiny izy taty Madagasikara tany amin'ny toerana tany amin'ny tanànan'ny Vondrozo, lalan'ny Vohibe makany Vondrozo zay nitondrana azy zany. Izy no mitondra ny taxi, taxi borosy no entiny. Teo am-piangana dia efa tsy velona sahady ny fiara. Dia natosika. Dia hoy izy hoe any aminay tsy mba misy an'izany tômôbila atosika izany fa velomina dia velona. Rehefa nandeha ny lalana segondera manosika fotaka ratsy ny lalana andritra ny tontolo andro mandeha foana tsy mijanona. Rehefa tonga ny hariva raika izy dia natsara reraka izy satria ratsy ny lalana trovana izy. Ary rehefa nijerena ny vola azo nandritra ny tontolo andro dia 300 000 francs fotsiny ny azony na 60 000 ariary raha atao amin'ity en vola euro dia 12 € zay ny vola azony. Telo andro moa ny dian-tany dia nanontaniana izy avy eo hoe manahoana ny fahitanao ny dianao taty Madagasikara. Dia hoy izy hoe aloky any ny anahy any Marseille
na mikototoana ara ny lalana na kely ara ny vola azy koa dia aloky ihany a ny anahany an-dafy satria misy olona any amin'ny toeran-kafany mbola mafy zao ianako izao ratsy noho ny lalana sy ny kely ny vola azony. Inona ny lesona tsoahantsika amin'izany rakizy? Nandraintsika mety ny memenina hoe kely ny gote meny dada sy neny fa any amin'ny hafany koa rakizy a misy tsy mahazo na dia gote ho entina mianatra ara. Nandraintsika mety ny menimenina indray hoe ny fitaovam-pianarana meny dada sy neny mety tsy le tsara be ny vidiny fa le tsotsotra ny vidiny rakizy dia menimenintsika hoe ahoana zany fa any amin'ny toeran-kafa misy na dia tsy manana dia fitaovam-pianarana ara ary misy mianatra amin'ny tany ara ny mianatra. Ny ataontsika mandrakariva dia maninona misaotra an'i Jesosy a amin'izay omena antsika ho antsika lehibe kosa mahaiza makasitraka izay omeny Jesosy atsika misaora mandrakariva fa any amin'ny toeran-kafany koa misy olona mitondra mafiny ny olana izay hoentinao eo. Tenin'Andriamanitra ho antsika ny amin'izany a dia ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko 5:9-10. Tesalonianina voalohany toko 5:9-10 tapany ayany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irirany. Amen. Zay maheno tsara nareo arabaintsika rehetra indray asa dinonao fa zava-dehibe amin'Andriamanitra neny mahita anao mivavaka maheny ambonibentsika hoe inona moso azoko tamin'ny fanompoananao Jesosy a volako lany foana fa inona mba omenao a dia lasa miverin-dalana mampalahelo zany. Tsy mahainao ny tenin'i Jesosy hoe tenin'le mpianany Jesosy a hoy ny mpianany manaiky anay ny fanahy rehetrarehetra noho ny amin'ny anaranao. Olona miasa zany miasa ho an'ny tompo dia hoanao Jesosy aza mifaly ozy a satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Zay ihany ny antony-bavahantsika na inona le ty an-tany tahaka sekoly lahady teo na ratsy lalana na mahavorana na inona zao ihany a lay fenana mandrakizay le anarantsika voasoratra tsy azo kosehina intsony ho an'ny olona mino ho an'ny olona mivavaka ny anaovana an'izany ka dia sy samy mahereza tsoky kivikivy foana hoe za ty Jesosy mba ahoana ihany e. Misy mahazo teny, mahazo anatra, misy mahazo torolalana, misy mahazo arena aza vola makarena. Tsy mijery an'izany ianao fa zao Jesosy ihany ampy azay fiainana mandalo zay mba vitanao ataovy ampifaliana fa voasoratra ny an-danitra dia anaranao sotra Jesosy. Anao fanahytsika izao ao ny rakitra voalohany sy faharoan'ny fiangonana androany ny procession ho an'ny sary sy ny feo. Io zareo mirihina voalohany ty hitako tena faly indrindra mihitsy fa manana telebi izy eo mahita tsara sady maheno tsara am'izay fa tsotra ny talotsony tahaka izany koa ny any amin'ny 4e étage any amin'ny 2e étage miteka ho an'ny tompontsika fa fifaliana ho antsika zany sotra tompo dia samy miasa rehefa avetsika amin'ireo procession mba soa ny fandrenesantsika amin'Andriamanitra fa mandalo zao fiainandreo.
mba omenao asa fa tsy mahita mihitsy na dia efa mitady aza mangata ihany koa mba hotahinao ny tokantranonay indro ary misy vola kely gavavaka ho fa nigadra ny atsefa ny zanako sady nalediko ireo fahavalo mafy dia mafy izy no mbola fofony koa ny ainy mba maniry ny ona amin'ny dada aho raha azo atao vola 10,000 ariary mba naneo any dada misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao azy sy ny famondrapo isan'andro ity Jesosy ny fanatipandrenana tolotra ho anao koa miaino vavaka tompo vola 2,000 ariary ray alina ariary dada RGJ ray alina ariary ho an'ny manitra nofy nisy vola 2,000 ariary. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy vola 7,000 ariary ho an'ny manitra. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny valona vavaka sainy menao anay vady. Misaotra fa vita amin'ny vodiondry ary toy ny fiainana rehetra dia apetraka ampelantananao 7,000 ariary ho an'ny dada RGJ iraka Igor 10,000 ariary ho an'ny dada RGJ 2,000 ariary totalo ny vola 7,000 ariary. Ity vola ity anaovana ny asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa sitranao vola 10,000 ariary. Jesosy mifono aminao fa nininanao ratsy taminao amindrafo amiko tompo amrony fo vaovao Jesosy vola 10,000 sy 1,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famondraponao voady ho an'ny dada 7,000 ariary. Misaotra Jesosy vola 1,000 ariary ho an'ny ezaka zava-maneno rakim-pisaorana mbola velom-pisaorana mandrakariva Jesosy ny amin'ny asa lehibe nataonao teo amin'ny fiainako. Misaotra anao Jesosy fa nosotra aminao ka sitrana somatsara tamin'ny aretina izay nahazo aho. Mangataka aminao Jesosy mba hamezanao a stage ny amin'ny izay orinasa fantatra fa mahasoa aho nisy vola 1,000 ariary ho an'ny ezaka zava-maneno. Fehezam-boninkazo atolotra ho an'i Jesosy mba hafao amin'ny fitsangajangana Jesosy mivadika amen. Misaotra Jesosy mangataka hira mamela heloka vola 10,000 ariary. Ary farany tsy misy soratra 10,000 ariary ny isan'ny voady teto amin'ny ambany 5,30 riana voalohany 7,20 riana faharoa 2,20 riana fahaefatra fitambaran'ny voady voaray androany 7,20 mbola misy ity misy raharaha mbola tsy voavaky avy amin'ny FPVM mora feno fitiavana tariny pasteur Emile Rakotondrina dia manasanao andray anjara amin'ny déjeuner emporté ho an'ny toy ny ezaka fananganana ny asabotsy
8 mars 2025 izay atao eto Taninanandrano manomboka amin'ny 10 ramaraina fandraisana anjara 2 ariary toerana ivarotana ny tapakila ao amin'ny radio ary ataovy ny tranko dia akasitrahana izany misaotra tompoko dia toy izay ny vaovao sy ny voady voaray teto amin'ny fiangonantsika voninahitra dia ho an'i Jesosy irery misaotra tompoko. Zafady tompoko mbola misy raha izay mbola tsy voavaky teo. Fa amin'ny radio Fiontazatsoa izy tia dia nitalesy ny ekipa rehetra atao amin'ny radio Fiontazatsoa dia manao fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana rehetra amin'ny fahavitan'ny herinandro bokatra izay nataon'izy ireo izay nitanterahana tamin'ny 9 volana ka hatramin'ny 12 volana janoary lasa teo. Nahazoana voly zany 13 527 200 ariary na 67 636 000 francs. Koa dia fifaliana ho anay ny manolotra ny ampahafolony amin'ny sary sy ny feo hoentina hanatsarana izany eto amin'ny fitandremana Taninanandrano izay mitetina 1 352 000 ariary voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia misy koa filazana avy amin'ny sampana lampy ty ilazana ny diakonina mpiasy sy mpikambana rehetra ao amin'ny sampana lampy amin'ny fifampy-arabana tratry ny taona izay nahatratra nyity taona vaovao ity dia ho tanterahana ny 7 volana febroary 2024 avy izao eny amin'ny toerana La Capucine Mbomalaza izany. Ka dia manentana antsika anatrika izany rehetra zany. Ka dia misaotra indrindra tompoko. Zay lava loatra ty zay sotra tompo dia reto indray ny nofy tena ao ny tena mahakasika atsika famonjena tena tian'Andriamanitra atao amintsika dia satria miaino tsara satria sy manana didy amin'Andriamanitra, Andriamanitra manana didy amintsika. Aza atao hoe tsy mijery Andriamanitra fa tena mijery anao izy fa ianao tsy malala. Za dada nanofo hoe bebenay ony nalainy atao sorona, bebenay nalaina ananao. Za dada nanofo amin'ny bebenay hoe nalainy ho ataony sorona dia rehefa nolazainy zany dia nandeha mitsoka aiza le nanofo zany no atao sorona. Nefa za dada nandeha mafy dia tsy tratrany ary tany an-tanany dia nisy vaky tavoangy norangotiny andatsahana ny aiko sady maranitra dia maranitra fa bebe koa dia mitaiza olona za dia piomana. Sotran' Jesosy tsika mampilaza aminao fa izy bebenao zay raha tsy fanamonao tena mitady anao sorona anao satria mivavaka amin'ny dadarabe mifanafodiny dia ny mitsoka. Faharoa maka-piandry anao dia ho tandrifina fa tsy misy afa-tsy izay hoe manangana ny rava mba avojeo izy fa tsy fidina azy. Rehefa nandeha za dada nanofo hoe lasa maizina be ony izao tontolo izao dia niezaka nitsoka daholo ny olona rehetra dia mba nitsoka koa izay diny mianaka. Rehefa nitsoka izay dia indro lalana malalaka be mendrika tunelina ilay izy gaga nefa fa hitako te daholo ny avako tena maizina be io tunelina io sady feno olona mikotaba be. Avy eo nisy feo ny antsy mafy fa tsy tokony hijanona ao izay dimy mianaka fa hidina amin'ny toerana io fa mila miala teo mila miala teo aingana. Rehefa hitady hiala teo zay dia lasa feno efitra be dia be le toerana misy anay ary zazakely
very any amin'ny toeran'io a tany ampianarana hono izy ireo lasa mampatahotra be le izy zao a zao le avanao be dehibe anaty tunnel maizina njiro ny labo zeny natokana ho an'ny maizina azadino zay natokana ho an'ny maizina ny labo zay ianao zao le mazava toreo ny avanao reo a iresao reseo lahatra fa raha very reo a dia adinon'Andriamanitra aminao a ny rany za dada dia nanofy ela ihany zay nisy voay tao an-trano tsara zany eno tsara ohatran'ireny animal domestique ohatran'ny biby ao an-trano mahatamana reny azo sangisangina le voay ao an-trano eny ambony fandriana misangisangy zay mandendeha ao an-trano misangisangy zay dia ny raisiko ny batabataiko iza dia tsy matahotra mihitsy efa indro zany nanofy andany ny faharoa dia ny laloviko mihitsy no sangiko ny tongotra ohatran'ireny olona milalo saka ireny dia misanasana ny vavany amin'izany fa tsy manaiky zany izy azapato ianao zay nanofy an'ity sady tsy fantatra hoe mpiandry mpiomana ianao zay manofy an'ity satria mpiomana ianao voalohany indrindra aloha misy ody ao an-tranonao tsy fantatrao io ody io na inona fa dia petrapetrakeny izy dia mahafinaritra anao sangisanginao tsy maintsy alanao io ina moa zany ody zany efa hitako indray mandeha ty moa mandeha sa tsy mandeha ty efa hitako indray mandeha tsy mety sitrana mihitsy le olona nefa efa nariana daholo ny ody rehetrarehetra tao an-trano dia nanontany an'i Jesosy hoe Jesosy inona marina mbola tsy mahasitrana n'ity olona ity dia hitako zay tamin'ny nofy vazy fisina voninkazo reny tsara tarizana lava be mahatratra 20 centimetatra petraka tsara eo amin'ny latabatra tsisy voninkazo tsisy ninninina tonga any an-trano taizy ty vazy ty men'olona cadeau d'anniversaire io danta io ny mamparary anao raha tsy pitenao mihitsy io dorana tsy sitrana ianao fa nitomany mihitsy le madamo tata fona aminao lafo be io sady tena le tsara tare zany vazy zany tsy mahafoy an'io mihitsy data oko zao data hofatiny eo hay ianao io aretinao mihitsy io sangisanginao io le ohatran'io le voay sangisanginao mahafinaritra anao fa afaka 3 andro izy vanonapa-kevitra zay te vao maika tena na rano be ny tenany dada tongavy anao fa hopotehany ty enao mihitsy manapotika azy dia asio afo dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy mila ty tso nakapondray mandeha le vazy be sady dodorany amin'ny hafa zay izy dia sitrana teka ho an'i Jesosy sika ka tsisy hafan'izany ianao misy zavatra ohatrano tsy foinao mihitsiny mahafinaritra anao batabatainao atao etsy atao ery jero tsara zay raha tsy afakio matin'io ianao voy me mody misangisangy ianao fa matin'io ianao ianao zay teniko zay za dada nofiny hoe raha nyreniko anatitra entana any amin'ny bebenay ho ny zasy ny zandriko rehefa avy nanatitra zany io zay dia ny zandriko tonga dia nody
fa za mbola nandeha tany amin'ny lalana iray any tany tanàna anankiray hoe feno mpamosavy. Rehefa tafiditra tao amin'ny tanàna ony aho a dia nisy kezikely iray ony no sakanan'ireo mpamosavy atao sorona ka netiny nandositra. Rehefa nandositra zay a dia niafina tao anaty trano iray. Rehefa tao zay a dia hitako ny fa feno ody ny vatan'ilay zaza ka nandroka devoly taminy a. Avy eo dia hitan'ny mpamosavy ny toerana ny afenanay ka nandositra indray ony zay. Tao rain'izay dia andeha hiafina tao amin'ny trano hafa indray aho a nefa efa miandranao tao indray ony a dadarabe. Avy eo dia napetraka tao tokotany ony a lay ankizy ka izaho ony a andeha hiady amin'ny dadarabe. Rehefa niditra ony a dia nandroka devoly sady nikifika be manjambena amin'ny anaran'i Jesosy. Avy hatrany dia nidaraboka tamin'ny tany dadarabe. Izaho dia mpianatra katekomena. Raha katekomena ianao ny ankizy rehetrarehetra mihainao eto no manofo mandroka devoly, zay a ny fiangavian'i Jesosy aminao hoe avy ianao a hiara hiasa amiko fa tiako anao androka mpamosavy androka devoly. Fitiavana zany ohatran'ireny ianao ohatran'ireny filoham-pirenena ireny hoe avy ianao atao minisitra. Faly sa tsy faly? Faly. Ohatran'izany ianao mpanjaka anao io miasa anao io andao zany zanako zany hiara hiasa amiko. Efa fiainana mandrakizay ho anao zany ka sady mianatra katekomena ianao a no manolo tena koa any amin'ny iraka atao mpiandry. Fitiavan'i Jesosy atsika dolo zany fa mandalo ny fiainana. Za dada nangataka fiainana tamin'i Jesosy tamin'ny fampianarana ho an'izay mangataka vady. Na reo aneo a tena mahafoloa mihitsiny. Azafady amin'ny teny an'izany azafady. Rehefa mitady vady a dia mangataka amin'i Jesosy hoe ohatran'iza Jesosy a ny voloko, ny akanjoko, ny kiraroko ho tian'ilay malalako. Manofy amin'izay anao amin'ny alina misy miogo volonao io tsara tare zany. Dia le mpanety volony manao hoe alao tezako fotoana fohifohy zay asiako sanka kely. Ny akanjonao a ataovy an'ity ary ambony lohalika 10 centimetatra ataovy jupe serré. Na anao an'izany izy niditra tao mibarola zay ka anao fa tambokina tata menatra be manao an'ity tsy vitako voloko koa nanjary efa nataoko dolo zany fa ohatrany tsy tiako zao ka lasa izy ntanaro a rehefa tsy anaraka ny tenin'i Jesosy dia ndana. Tsy fantatro eno mbola natao teoriana nisy tovolana anatin'azy. Aiza ho any akanjonao nanaovanao tamile ohatran'izao araiza le volonao ohatran'izao dia lasa netiny tany amin'ny mpanety voly amin'ny coiffeur any amin'ny coiffeuse. Tsara tare mihitsy zay nitiavako anao atao atoato ny rarahany. Fa ianao aza manohitra an' Jesosy hoe tsy tiako zao ka ambony loatra zao ka velomy ianao zay ary aza manontany an' Jesosy tsony rehefa tsy manaiky izay lazainy. Nasany hoe minizipo ara nasany le nofy dia ataonao zany, lava be dia ataonao zany, pataloha dia ataonao. Anontanio Jesosy fa manenina eo ianao teny azay. Niditra faharoa niditra tao amin'ny 4e étage ony zay nijery izaho sy ny namako mbola tsy tapotra ilay fety andeha ody zay izaho sy ny namako dia nandeha teo amin'ny lalany tsara ony tamin'ny 4e étage
dia nyfanena tamin'ilay ty volahy hitako ohatrany hoe mandihy manao kore dia nanatona dia nyraisiny no ny tanako dia netiny nandiha ohatrany manao bolozy ireny avy eo ohatrany hoe hanoroka izy hay izy hanoroka izy hay izy a mifofona amin'ny parfumko ny ranomanitra zany teo mitendako dia nibitsibitsika teo misofoko hony izy hoe etsy horoko zany avako zany dia nitsikitsiky fotsiny a dia lasa hony za sy lomamako hidina nytotra dia nisy pastera ny azakazaka avy tany arenanay sady nanentsy anay avy eo arina sady niteny hoe chambre 27 mbola malalaka sady libre be firana zay fanta be dia be le resaka iny mahatonga hoe mba jereo tsara le resaka tanora rehefa zoma reny fanta rehefa tena tsisy afa-tsy vady zany resaka ao ary za mihitsy nametraka fanontaniana hoe inona morakizy mahatonga anareo mazakazaka ndia hanambady 10 taona 9 taona 7 taona vana tena kivy mihitsy ny ao bro fa lazaiko anao hoe fa inona ny mahamaika teto avao naheno teto avao nahita le ankizy rehetra raisina eto zao a ozy le akabiazany rehetrarehetra leo ny fantrano zay dada zay ihany mitady lehilahy zay atsapazana manam-bola kokoa mba faly zay fa leo nianana isan'andro ny lokanay dozy ay hay zany tadiavany reto vady ka na dia antitra be ohatra ny dada ara 20 taona za hanambady anao ay mitady vola fotsiny zany tadiavinareo eny dada samy mieritreritra nareo ray aman-dreny samy mieritreritra mihitsy zay ny problema ka ianao ty zao a aseho an' jesosy ianao a le tamin'ny voalohany loha nanofy izy amin'ny voalohany le teo ihany faly be hony a tonga tao amin'izany toerany zany eto Madagasikara rehefa nofijereko tsara daholo nefa lay sary dia misy sarina mitaingina moto miaraka amin'ny vehivavy dia nalahelo be hony a hoe kay mbola mifamerina izy sy ny sipantaloha tapaka tena iny loha dia efa milaza aminao Jesosy hoe io lehilahy mikotikôty anao sady tianao zay manko ny anatin'ny sainy tena tiako be mihitsy le Jesosy mbe hoa iny tsy fantatro iny navadin'olona fa ianao midongy me hoa iny Jesosy dia asehony Jesosy aminao hoe iny izy fa miaraka amin'ny vehivavy hafa ka anao insatsy anao nofo faharony a izy la niakatra tany amin'ny 4e étage dia nisy olona nanoroka azy bitsibitsika taminy hoe tiako be zany fofon-dranomanitra zany a dia zay fotsiny dia nijanona tapaka lay nofy nareo ne zany ampianarina rakizy manontany an' Jesosy nareo hoe aiza le tiako aiza le tiako aiza le tiako aiza le tiako efa sehon' Jesosy anao tao amin'ny 4e étage hoe iny izy vavy mandindihy faly izy zay mahita anao dia manatona anao dia nanoroka teo amin'ny tendanao dia faly be izy fa ianao tsy niteny tsy volana manana didiny ianareo hoe io ny ianao dia navotsitra olo izy ianao tsy niteny ianao tsy Jesosy a tiany anahy fa niavinavina tena sahira-tsaina anay zay ray aman-dreny fa lazaiko anao mila tanao totondry mihitsy andrandray tsy miaino zay lazainy Jesosy ianao dia zao efa meny Jesosy anao anao io izy efa minorokoroka anao ianao tsy mamaly miavinavina mampianatra anareo tanora mihitsy fa tena problema aminay ray aman-dreny anio hoe
le chambre 27 teo a jereo ny ira 27 tsy haiko ireo fa neny jesosy moa nytony ny zava-dehibe 27 fitiavana tokory ny any an-danitra fa manolo-java-tsoa tena mahasambatra ho antsika mpanota ory osa rerapo izy masina soto tainasitra ny ota noho ny fanavotam-be vitany jesosy. Hitanao zany fitiavana tokory no ataon'Andriamanitra atsika fa manolo java-tsoa tena mahasambatra atsika nefa tsy raharaha atsika tsy raharahinao io ohatrany hoe ay tiako be mihitsy ny voankazonao iny voasary tonga le olona mitondra voasary tiany voasarinao ianao tsy nandray ianao ny avinavina le zavatra tianao mihitsy le entiny Jesosy ianao io tonga dia nyrambasanao hoe misy saratra Jesosy fa tsy nanao zany ianao mananatra atsika mihitsy Andriamanitra mba ianao izay lazainy dia arao izay lazainy. Zany dada nanofo goika ny fofofo be niditra tao an-trano dia voaraiky tamin'ny tentany kiandaiko tampoka teo dia nisy zavatra manosika be teo te hivoaka ao anaty kiboko ary arakaraka ny anakian-dako an'ilay goika dia vao manesika marary be ny kiboko maty ilay goika teny an-tanako dia natsipoko za nanipy azy iny no nisy zavatra ohatra ny plastika misy rano ny voaka avy amin'ny kiboko voaka tany amin'ny fivaviako dia misy zavatra ohatra ny tsilainako niaraka ny voaka tamin'ilay inona dada ny dikan'izany fa mariko fa mbola tsy niteraka izay va zany mahatonga anao tsy miteraka manatina mpiandry raha vao goiky zay a dia anympamosavy zany nisy nanao ody eo amin'ny kibonao amin'ny vadiny ene le ramatoty izy ramatoty makany amin'ny mpiandro a esana aingana diaingana fa raha vao tsy afaka io tanao raha vao hitanao fa natsipinao le goika na arina na kampiandry anao zany dikany dia rehefa natsipinao a iny fa mivoaka amin'izay a le zavatra tsy nampiteraka anao am'fizy zao tokony efa miravo sika toizana vesaoko izay le olona manofo miakanjo manao pastera na manao mpiandry anao aloha e voarotaona ianao a fa mbola tsy fotoana fanaovana pastera zany mbola afaka 10 taona any a zay va miresaka momba an'izany fa menara tsara ataovy tsara ny asa mampiandry aloha oka izay angamba za nanofo kapa menamena ony a feny vitsika ilay izy avy eo nisy fatina maikoka ony tao anatiny dia hoe ity fatina maikoka ity kaika na tonga an'ilay vitsika kanjo nisy maikoka velona ny voaka avy tao amin'ny dia voahitsako ony ilay izy dia kay ony ah hoe tena voahitsako le maikoka dia mangifiry be ny tongotra dia nyroako devolo marary ve ny tongotra sasa tsy marary atsangano ny tananao raha eto sa 2e étage sa 4e étage raha marary ny tongotra ao zao vina koa tia nofo ty le nofoko ngeny hoe 3 andro ihany dia miseho e fa ty zao fa raha ivolana sanatry an'izany dia ianao marary dia tsy vavaly olana marary ve ny tongotra sao zao voaingana ve le nofo sabo efa ela ianareo any amin'ny 4e étage 2e étage 1er étage tsy miteny nareo manatona mpiandry reo fa tsy zay oka izay ndao ary am'izay tsika 2 any amin'ny 2e étage misy azy 2e étage ka marary ny tongotra ao sa tsy marary raha marary ny tongotra ao a dia ampirety ny jiro marary mafy io le kapa aloha arina le kapanao io arina dory
fa io a nisy ody a namely anao ianao so mieritreritra hoe rodio fa tsy afaka ny rodio tsy afaka amin'ny fomba mpiandro hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy io fa Jesosy manolotra fanafody anao a tadiava maingoka any amin'ny dada miresaka amin'izany fa tsy resahany eto zany a zay le misy olona voan'ny AVC a misy namako be debe o mibro a izy any Tanina dia mahalala anao hoe zao menaka ony a vidianao zy dada ok zay saotra ny Jesosy tsika teka ho any tompontsika efa nolotra rakitra moa tsy mbola nolotra rakitra am'izay tsika fitiavana mandrak'izay aza dininao mihitsy zany tenin Jesosy sanandro zany eka tianao io mananatra anao manoro lalana anao mampitady vady anao fitiavana mandrak'izay ny tiavako anao dia mba tiavo izy a arao zay lazainy tsangantsika rehetra misaotra Jesosy a faly zay fa tena ay anao tena tianay taloha manara-maso anay hatramin'ny ela efa manana vahaolana hatramin'ny ela fa zay ny tsy mahalala an'izany Jesosy misaotra na dia amin'izany hiry zany ihany aza ny angatahako aminao Jesosy zay ny vitandroany na nolotra ho anao zay a izao fanatitra be dehibe izao Jesosy faly zay raha mbola miara-miasa aminao zay fiainana mandalo ty fa ny miasa aminao ny sitraponao ihany a voasoratra ny an-danitra ny anarany misaotra Jesosy ao raha mbola nangataka be dehibe tamin'ny voady teo apetraka aminao Jesosy ianao ny nilaza hoe na mbola tsy miatsa akory aza ne ianao efa tonga mbola tsy miatsa akory
ka dia apetraka aminao Jesosy. Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Jereo zahay, jereo izy. Mpijery anay ianao, mahita ny lalana alenay ianao, na ratsy na tsara. Vangio Jesosy. Tsisy afa-tsy anao ny lalana tsara indrindra hitondra ny vahoaka ao amin'ny fanjakanao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Ho anao rerery zany fanatitra zao. Na be iny, na kely iny, foinay ho anao, raiso ho anao, anjakao ny tenanay sy ny volanay, fa mandalo izao fiainan'izao. Misaotra Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompona. Henjika rehetra vavakisika. Misaotra Jesosy. Zahay ny vita androany Jesosy. Betsaka ny vita. Ianao mamangy anay foana. Misaotra Jesosy. Ianao mijery anay foana. Misaotra Jesosy. Ianao manoro lavana foana, manoro hevitra foana. Misaotra Jesosy. Tonga indray raha ny fotoana Jesosy. Ilay nitenenanao taminay hoe le vavaka ray minitra ne. Ray minitra dia ray minitra. Ataonao am-piangonana. Za mihitsy ny mandray azy. Ary efa maro be ny nahita soa taminao tamin'ny vavaka teto. Fa ny hatrano izay tsy manam-potoana, na misy ody any, na misy kotaba any, tsy tonga any ianao. Fa ny eto ianao hoe raha eto amin'ity toerany ty ianareo mivavaka, miainao nareo ah. Ray minitra raha Jesosy azafady. Tongavany amin'ny W rehetra eny ianao a, hatrany amin'ny rihana voalohany, faharoa, fahaefatra, fahatelo. Misaotra Jesosy. Fantatro fa ny fitiavanao anay ny tena fantatro. Ianao ny tena foana impiry moa mitady hanombanao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany. Impiry moa anontany zany aminao fa ianao ny tsy mety. Zao izy Jesosy mety mety izy. Mangataka aminao mba hitodika hijery ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Noho ny fitiavanao ara Jesosy. Ianao ny nilaza hoe tandreny feonao aho hoe Jesosy zava-dehibe aminao mihitsy no mandreny feonay. Ka azafady ara Jesosy ray minitra mba hiondrika kely ianao. Bitsibitsika aminao mpanomponao. Ory, tena ory, mahantra. Fa izaho ianao tsy mba manao tsinitsinina mihitsy ny vavaky ny mahantra. Tanterao ara Jesosy ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Dia ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy. Voarainao zay. Tsy mba mamitaka ianao ary tsy mba mandainga. Apetraka aminao zany vavaka be dehibe zany. Ilay Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra ny teny hoe moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va. Apetraka aminao zany.
ny angatahako aminao dia mba valio vavaka izay. Io ny mba mampionina anay aminao, io ny mahafaly anay aminao, io ny anomponay ianao hatramin'ny farany Jesosy. Ka mangataka izay tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao iny vavaka. Ny anaranao Jesosy ny angatahako izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay isika-polao, ety atataka ny an-danitra. Leonay ny nianina sy fazao, ary mamelana ety, tahaka naminanay izay be taminay. Ary tondra ny amin'ny vavaka-panahy, anao fanjakana sy mery, ary raha isontsondrano. O Jehova tompony maro aminao, fantatro ny fahorianao, fantatro koa ny adi-sainao, zany ny lalany sy fahamarinany ary fiainany. Anolo-tsainanao amin'izay alehanao rehetra dia aza matahotra. Mino fotsiny any hainy nomino ny zavatra rehetra. Saotra tompo anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina. Tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Dia samy mahereza to. Zafady tompoko, fandaminana kely ho amin'ny fivoahana somary manao famerenana kely tsika. Amin'ny fivoahana ato amin'ny fiangonana zany ny rez-de-chaussée rehetrarehetra dia ato amin'ny varavarana andrefa anato daholo no voaka, fa ilay varavarana kely ary amin'ny sisiny ary ny sekoly alahady no miditra any. Ho an'ny premier étage ary amin'ny tohatra numéro 1 zany hoe ao amin'ny tohatra ambonin'ny fifoazana no voaka. Ho an'ny riana fahaefatra aty amin'ny tohatra numéro 2 zany hoe aty amin'ny braon'ny sekretera ny fiangonana no mivoaka. Dia mba manaraka tsara ny fandaminan'ny dekonitsika ny fivoahana rehetrarehetra. Fanamariana kely ho an'ny sekoly alahady, iangaviana zany ny ankizy kely ny sekoly alahady rehetra rehefa mandritra ny fotoam-pivavahana mba tsy avela mandehandeha eraky ny couloir, fa sady mitabataba be izy no matoratoraka zavatra eny amin'ny varavarana sy ny lavarangana rehetra eny. Dia mba ny ray aman-dreny zany mba ingaviana mba hijery an'ireny zanany ireny ary teny azy mba tsy handehandeha erany trano izy mandritra ny fotoam-pivavahana. Ny voninahitra anazy zany dia ho an'Andriamanitra irany. Dia misaora tompoka manaraka izany fandaminana rehetra zany averina ny rez-de-chaussée zany mipetraka tsika miandro ny fandaminan'ny dekona ny fivoahantsika. Misaora tompoka. Amtsika olombelona fate, amtsika olo jiaby
Thank you.